Vita hatreo ny fiterana andalana tsy misy intsony ny mety ho fahafatesan'ny marary miakatra hôpitalina Karinoro avy aty amin'ny fokotanina Nakona commune Karinoro manomboka izao fa notoloran'ny fitondram-panjakana tobim-pahasalamana vaovao ireo mponina aty an-toerana. Tamin'ny alalan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka no nahazahoana ity tobim-pahasalamana ambaratonga voalohany fototra eto Andakana fokotany Akona commune Karinoro ity ka naneho ny hafaliany tamin'ny nahazahoana izao tobim-pahasalamana izao ny mponina taty an-toerana. Fa ho anay Karinoro tompoko, io anao madame le député anay Karinoro mirehareha fa ny tongolagnana dia ampitao agny ny fisaorana sy fakasitrahana ny fitondram-panjakana fa zava-dehibe na ny lehibe ny fokotany to an-toerana sy ny lehibe ny faritra Amoromani dia samy nankasitraka ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka amin'ny fametrahana izao tobim-pahasalamana aty fotony izao izay nanala fahasahiranana ny mponina aty an-toerana. Dia tsy dia anay mpiasa ny fahasalamana irery izany toby izany fa mpiara-miasa ny vahoaka sy ny mpiasa ny fahasalamana amin'ny fanatanterahana izany toby izany. Dia ampitao agny ministra nareo agny ministry ny fahasalamana fa dia faly hoe ny vahoaka n'Andakana sy ny fokotany Nakona ny commune rurale na Karinoro satria dia nohenoanareo ny hetaheta. Tsy efitrano ihany no nomen'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ho an'ny mponina aty an-toerana fa efa voavatsy ara-pitaovana ihany koa ary efa manana ny mpitsabo mpanampy dia Rasazy Colette hiasa eto Andakana fokotany Nakona manomboka izao.